dia mbola manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo manao sy ny ankonanao izay mpanaraka tsy tapaka an'izao fandarana inany marina eto amin'ny televiziona Agapeso indray izay. Faly hatrany izay mampiditra anao tanatin'izao fandarana izao ary Jesosy anie hitanao manokana. Faly ihany koa izay satria matoa izay mbola eto mbola ny fahasoavan'Andriamanitra. Matoa koa ianao mbola tafajery an'izao horonan-tsary izao fandarana izao dia mbola ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa. Mankasitraka anao hatrany mpanaraka tsy tapaka an'izao fandarana izao. Miaraba manokana ihany koa andreo vahiny marobe izay tonga ihany koa manatrika anay amin'izao fotoan'izao. Izay efa tompo-trano ihany koa moa anatin'izay miaraba Andrana Tahery Manapy-Razaka Manarina, miaraba Pasteur Mario ihany koa izay tompon'andraikitra voalohany atao anatin'izao fandarana izao sy ireo rahavavy marobe sy ranadahy tonga atao anatin'izao fandarana izao andray anjara. Mitohy hatrany tsika ao anatin'ny fandarana izay efa narahantsika teto hoe handeha hizaha dia ny dian'ny Pasteur Mario Razafy-Manjato tany Toléara mbola mitohy izany hatramin'izao satria lavo izay fandarana izay tena hoe mahafinaritra satria ahitantsika ny tantaran'ny firenentsika dia ny zava-misy any amin'io firenena misy antsika io. Tsika izao moa izany izay manaraka amin'izao fotoan'izao raha izay aty dia samy aty avelany daholo vitsy ny zavatra fantatra izany mahakasika ny any amin'ny firenena misy antsika. Fa noho izao fandarana izao isaorana ny tompo manokana noho ny mpanompon'Andriamanitra izay nalefa ny tany manao ny asa dia nahita ny zavatra rehetrarehetra izay miseho any izy ary izay nampitana antsika tsirairay amin'izao fotoan'izao ka atolotrado amin'ny vahintsika ny fitenenana meko anao fitenenana Andrana Tahery Manapy-Razaka Manarina. Ary mialatsiny indrindra miarahaba ihany koa ny teknisiana izay mahafatra-po ao ambadika ao mandefa an'izao fandarana izao any tokantranonao menanao fitenenana Andrana Tahery. Eny ary fiadanana ho antsika rehetra ary isaorana ny tompo mbola ahafahantsika mifandray sy mifampita ihany koa ny vaovao tahaka izao. Dia miaraba era-po era-tsaina zoky zandry rahalahy anabavy ray aman-dreny ajaina rehetrarehetra izay manatrika eto ihany koa sy izay mbola tsy eto nefa afaka manaraka an'izao ihany koa. Dia miaraba ny rahalahy sy anabavy rehetrarehetra zany ary tena hoe fisaorana ho antsika rehetra no atolotro satria tena manana finiavana mihitsika ny hoe iresadresaka satria ny resadresaka ambany tafitrano dia mety hihoatra lavitra ihany koa raha ny tompo miaraka amintsika ampitombony izany resadresaka izany. Latsaka akaterena ny fiainana malagasy mpiray-tanindrazana antsika any toerana any an-tanindrazana ary tena latsaka ao anatiny atao hoe aizina mihitsy ny eraky ny tena hoe eraky ny vazatany efatra ny Madagasikara mihitsy zany dia tena latsaka ao anaty aizina mihitsy ny atao hoe misy fanompontsampy izay tena mampivarahontsana mihitsy nefa ny ao ihany koa nefa misy ny atao hoe misy ny kristianina marobe misy abaka ihany koa manatona an'Andriamanitra nefa tsy manary ihany koa ny fanompontsampy sy ny fombafomban-drazana rehetrarehetra izay fanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra dia miparitaka any Madagasikara zany ary mbo mahay manampitrotraka mety manampitrotraka ihany ao anaty aizina ihany malagasy. Ary any Toléara tsika amin'izao fotoan'izao iresaka Toléara dia hita ihany fa mbola misy ao anatin'ny aizina misy amin'izao fotoan'izao malaza be zany hoe fangalarana voamaso zany ho an'ireo malaso hoe milasa hoe voamaso tsy mahita indray zany nefa hoe tsy mahita azy rehefa manana an'ilay voamaso zany rehetrarehetra zany dia mampiseho fa tena ao anaty aizina mihitsy ao amin'ny atao hoe tsy fahalalana ny tena hoe fahamarinana ary zay moa mahatonga antsika miditra tamin'ity fandarana ity inona ny marina ka andeha hizaha Jesosy eo andeha hizaha rera lasana bavy andeha hizaha amin'ny alalan'izao fandarana izao. Vahintsika sady tena tompotrano tompon'andraikitra voalohany dia ny Pasteur Mario Razafy-Manjato ka dia omentsika azy ny fitenenana satria izy ihany koa mono tena hitantara ny diany nandeha tany atoerana mihitsy tamin'izay fotoan'izay. Dia menanao Pasteur ny fitenenana. Eny ary misaotra betsaka na fitenenana rahalahy hery manampy Razafy Manarina. Misaotra bavy ara-zanak'otany koa amin'ny fanitanana sy fampidirana ny tenanay ato amin'izao fandarana andeha hizaha izao. Dia manona fiadanana tompo amin'ny tokantrano tsirairay avy zoky ray aman-dreny tsika rehetra izay manaraka ity fahitalavitra Agape televiziona ity ho an'Andriamanitra rehetra voninahitra fa dia alohany ambotsika ny fitantarana angamba ny zava-misy tany Madagasikara mba ho voninahitra Andriamanitra dia vavaka tsika. Raha io amin'ny salasany deranao zay ny amin'ny fotoana menanay ahafahanay mamisa visa sy mitantara ny fahatsaranao rehetra.
sorony amin'ny tany razana zay menao anay mba tsy ho an'ny razana sy efa lasa io fa ho an'ny taranaka kosa zay mbola ho avy dia tany masina tany manana hasina ary napetraka ao ho lova ho an'ny ireo zanaka manjafy zay mbola ho avy ary ambony zany rehetra zany dia ny lanitra koa zay efa tany honenanay rahatray satria vahiny sy mpivahiny zay no eto amin'ity tany ity dia masino sy amariny tompo ny teninao zay teny fikasana efa niverinao tanterahana amin'ny fiainanay amin'izao fandalovanay eto an-tany zao voninahitra azy tery ianao manao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manaovana izay vavaka izany amen. Eny ary dia eto am-panomboana angamba dia tsara tondra antsika an-tsaina zany amin'ireo sary sy efa mba nalaiky tany toerana zany tamin'ny fandalovako tany Toléara tena raha nisy ny diako nafinaritra ndrengamba tany Madagasikara dia ny tany faritra atsimo satria tena napetraka n'Andriamanitra tao am-poko zany nijery an'ireo longo mahavana any atsimo ireo ka alohan'ny anohizako ny fanazavana zany na ny commentaire dia aleo aloha jerevantsika ny sary inona tono ny zava-misy any dia ataontsika any amin'ny teknisiana aloha ny sehatra mitantara ihany amin'ny an-dalana eny arakaraka izay tsara hitantsika mandalo eto amin'ny écran zany lasa tsika araka sotazo antsika zao zany dia ankizy marobe eny amoron-dalana no hitoriana filazany tsara ao koa ny pasteur zay mpiara-miasa moa ireo pasteur Fulgence Barso dia efa niofana tamin'ny fitoriana filazany tsara amin'ny ankizy izy ireny sy ny tanora dia ao ny tanora madinika ao an-tanàna misy koa ny tanora zay efa tena iny enfant de la rue fiteny azy varotena ary ny ray aman-dreny na hoe tena tsy vita ny ray aman-dreny intsony mikarakara dia lasa varotena izy ireo eny amin'ny sisisy ny tanana iny ary hitantsika araka le sary tamin'ny voalohany teo moa alohan'ny ty izany toerana zany misy anaran'ny toerana tsona hoe tsakomanitra ya dia meko ny anavavy Claude angamba manazava kely an'io tsakomanitra io ino moa zany tena zava-misy amin'ity toerana ity raha sitraka ao vetivety alohan'ny hidirantsika amin'ny sary manaraka aloha jano eny le sary angamba aloha jaro eny le sary dia sady mba mandeha le commentaire metimety kokoa dia afaka mitoy ihany le sary en même temps dia mandeha ihany le commentaire ya navako Claude menanao ary fitenenana nena dia misaotra betsaka nanome fitenenana dia faly marabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy dia manana ny fiadanany tompo amintsika tsirairay avy ny tenanay izay miteny zao manko dia avy ana Toléara lehibe tao a Toléara tao dia manazava vetivety aminareo aho ny momban'io tsakomanitra io toerana io zany toerana ao any akaikin'ny rano akaikin'ny au bord de la mer izy io toerana natokana fanaovana fivetavetana vehivavy maromaro izy ireo ao misy zaza tsy ampy taona ao misy zaza efa lehibe ao misy olo efa olon-dehibe ao koa misy lehilahy koa lehilahy mivarotena dia hita amin'izany toerana zany dia tena mampalahelo fa tena mahaontsany fo fa na misy zaza mbola 1 taona 2 taona dia efa miditra amin'io toerana io ary io toerana io tsisy azony fanjakana tao izy io satria le matetika zany ny olona amin'io toerana io ao dia olona mafiady olona tena mijaly eo amin'ny fiainany tsisy hohanina ary tena tsisy ny hohanina tsisy ny apelatanana dia voatery mandeha amin'ny toerana io tsakomanitra io zany no natao ny anaran'io toerana io satria toerana fijangajangana le izy fa ny anarany zany dia tsakomanitra
tsisy tsy alalan'io toerana io raha vahana Toléara tsisy alala tena mahalalany toerana io rehetrarehetra any io toerana tsakomanitra io fa tena mampalahelo fa tena mampahory zany fa na dia ny lehilahy aza mivarotenao na ny ankizy aza dia mivarotenao ary tena reo tena te hiala amin'io zavatra io fa noho ny tsy fisiana noho ny fijaliana dia any zany no mba idirandreo zany mba ahafahandreo mivelo tena mamelo tena fa dia tena mampalahelo ry havana fa io mihitsy ny ilay toerana io miseho io reo zao le tsakomanitra misy tsakomanitra lehilahy io misy tsakomanitra vehivavy zazambokely fa sasany manko dia fa terateraka eo dia fa mipetrapetraka eo ny sasany tsy tsisy toerana hipetrahana dia voatery ao no mipetraka dia mitangotangoronao misy trano kely izy io dia any amin'ny folo ny trano anankiray olona folo mitambatra ao dia rehefa amin'ny hariva zany ny fomba fataondreo zany rehefa amin'ny hariva zany dia misy olona zany avy any ohatra hoe milahatra reo eo dia misy lehilahy anankiray misafidy hoe aiza no tiako amreto dia hoentina na amin'ny toerana nambadika any dia ataony filanjatsiny any dia rehefa vita zay dia omeny vola kely ary tsy vola firy fa omeny vola 500 ny prix-ndreo ao zany dimanjato ny prix-ny misy ny manome arivo ariary fa ohatran'izany no fisehon'io tsakomanitra io fa tena mahaontsa fo ary tena mampalahelo le izy satria le zaza tokony mbola hianatra zany lasa tsy mandeha mianatra satria tsisy fitaovam-pianarana dia voatery izy mandeha any amin'ny tsakomanitra any mijangajanga toerana fijangajangana zany io toerana tsakomanitra io ary tsy natokana ho an'olona io satria manko ny ana Toléara misy zany hoe pute de luxe zany fa ity toerana ity zany dia pute ho an'ny pauvre olona mahantsa zany ho olona hoe tsy de manana moyen firy zany dia ao zany reo no mitangoronao dia ao no manao filanjatsinao na ny lehilahy zay da ny vehivavy dia ao daolodolo amin'ny toerana tsakomanitra io zay ny tantaran'io tsakomanitra io zay zany ny misaotra betsaka tompo mankasitraka raha vampilody amin'izay fanazavana zay tena mahaontsa tokoa zany zava-misy any toeran'izany dia manentana antsika tsirairay avy moa anatin'izay hoe mila tsika kristianina moa zany tena voateny eto satria tsika ireo dia atao anatin'izao fandahara zao tanatin'izao toerana zao hoe kristianina tsika zao fandaharantsika zao ary hoanao ihany koa izay manaraka amin'izao fotoan'izao mino fa ontsa dia ontsa ny fonao mahita an'ireny olo ireny hoe mpiarabelona amintsika ihany nefa ohatran'izany ny fiainana dia alohan'ny fanahy masina hikasika antsika tsirairay avy amin'izay zavatra rehetra tokony ataontsika manoloana ny mpiarabelona antsika tsirairay avy manana rahavavy koa tsika vady Toléara afaka mandray anjara ianao maro koa tsika marobe tsika ny ato afaka manontany ianao raha manana fanontaniana mahakasikasika ny zava-misy ho alefantsika eo ihany koa moa sary dia sady manazava eo ihany koa paster ao anatin'izay fa ho anao raha manana fanontaniana dia afaka tonga dia miteny afaka mandray anjara atsika tsirairay avy zao fandaharan'izao dia efa meko anao hatrany moa raha natahery manampy nomeko paster ny itenenana mitoy ihany koa ny sary eo anatin'izay iny arak'izao sary hitantsika izao moa zany dia manaprofo fa tany Toléara mihitsy ny tenanay ary eto amin'ity toerana ity zany no karazana avenue de l'indépendance angamba azo lazana azy na hoe Champs-Élysées raha aty Paris dia tsy analoko angamba izy io raha sy diso navavy Claudia akaiky ny tsy analoko sa inona ny anarany toerana io akaiky ny tsy analoko ny bord de la mer izy io maromaro no sarymboletontsika dia aleoantsika misesy arak'izao dia zao le hoe satroka tandroy moa zany zao ny fomba fisatroky ny tandroy izay mampiseho amintsika fa itsika dia misy taranaka avy amin'ny jiosy satria le satroka misy point io zany dia manakaiky ny kipa moa filazan'ny jiosy ny satroka manahaka an'izay koa ny kapa ny jiosy dia hoditromby ny andro moa mafana rahateo ny fitafy moa mazava azy ny salaka na ny lamba landy fomba fitafin'njareo tandroy dia manamarina zany any koa dia toizantsika hatrany ny sary teto moa zany teo fakahitana amin'ireo pasteur ambarisoa dia tena hoe pilongo
tena vokatra ny fo le fifankatiavana dia na ny fionana fifanatrehana tava voalohany satria tamin'ny alalan'ny vidéo sy ny réseaux sociaux fotsiny mifankahitana hatramin'izay fa rehefa tena niona physiquement mihitsy dia tena tonga de hoe tafaona ny tisiny manina na teo amin'ny fifanatrehana voalohany na teo amin'ny fisarana tamin'ny andro farany dia tena hoe fitiavana be no niarahana isaoran'Andriamanitra ihany koa ny fianakaviana izay nandraina tany satria dia tena tsara fandraisa atao any tsy analoka misy fianakaviana izay fikambana tamintsika moa mazava azy no nandray anay tao amin'izany dia menan'Andriamanitra voninahitra mandeha ny sarintsika ity indray zany dia ataona fianakaviana anankiray ihany koa ray aman-dreny mpampianatra efa retirety izy io dia namangy azy tao moa zay satria misy tsy fahasalamana izy io tapaka lalan-drà dia zay telo mirahalahy namangy azy tao pasteur Fulgence rehefa hitantsika tamin'ny sary teo pasteur David izay miandraikitra ny AKP ao Toléara ville dia pasteur Mbarisony zany izay efa mbarako taony teo dia aoriana zay ihany koa misy sary teny an-dalana zay rehefa noana moa zany dia sakafo eny amin'ny hôtely eny araka io tazanareo aoriana io tsy mifidy hoe restaurant luxe fa dia zay hita iny dia efa hidirana dia atao ampisakafoana zay misy ramatoa marary malemy mihitsy izy io dia ny andro mafana be raha teo dia manao kapa ny tenanay manao solomaso satria tsy zaka mihitsy ilay hafanana dia teny moa zay hoe raha mila vavaka ianao dia vavaka anao zay satria izy mpanompon'Andriamanitra ary androany any dia arasitranao dia fa io fa mambola izy io zany malemy tsy zatra azy natao fa tsy mipetraka dia miareraka dia araka izao tazantsika izao dia manamarina ny tenin'ny Andriamanitra hoe zao famantarana zao no anarak'izay mino androka teminy amin'ny anarako izy ametra-tanana mirary izy dia ho sitrana ireny ka dia za mino fa efa sitrana io ramatoa misaoton'izao va moa fotoana hijorovambely izy rerentsika manaraka fa toizantsika ihany ny fanarahana ny sary teto zany ny tena rozao ny hafanana tena mamay dia tena mamay mihitsy any aizy tiferan'ity zany zao Tanimeva zany zao toeran'izao dia Tanimeva io akavahana kio zany pasteur Mahata manosy le violet Mahata Maximin izy pasteur Mbarisou zany dia le manao pataloha maitsomaitso no mitazona ny asa ao Mangily ary pasteur David eo amin'ny kavia koa manao costume maintomainty gris io zany pasteur Falmana Henri David no mitazona ny asa ao Toléara zany Toléara ville io ny anarana toerana moa tsy tena haiko tsara fa reto indray zany andreo mpiara miasa rehetra pasteur maro sy mpiandry angambany ireo sasany dia pasteur Mika eo akaiky io pasteur izy ty pasteur Gilbaka izay miandraikitra ny asa ao Tanimeva dia sasa tsy fantatro moa sasa fa nabavy koladianga mba afaka manambara zay fantatrao fa zay fantatro ihany no tantaraiko kena reo zany pasteur ao io zao pasteur ny manisy pataloha io pasteur Mika zao io akaiky ny pasteur io dia io zany ny pasteur ny hery filazantsara io zay ao Ankenta mitazona ny fiangonana ao Ankenta hery filazantsara izy io dia reto ny mpianjy mpiara-miasa aminy reto manodidina reto dia zay zany no filazana anazy mpianjy daholo zany reo manodidina anareo reo pasteur dia i pasteur Mika dia pasteur Gilbaka le io zany ny tompon'ny fiangonana ao Tanimeva le akaiky ny pasteur io dia pasteur Mamalandy zany ny foibe ray aman-dreny mitarika an'ilay fiangonana hery filazantsara ao Toléara dia teto moa zany le
mitory-teny sady mitory vaombelona. Io zany fiangonana tany meva, trano falafa, trano ino moa zany filaza, trano vondro, mitafotafo olona tafo falafa sa rapaka, tsy haiko zay filaza azy fa trano vondro vondro oui. Dia toerantsika ny sary angamba raha zao lefa totoy izao zany ny reo mpiangona moa zany trariarina lavitra be zany misy olona, mbola misy olona fa ny hafanana aloha zany dia tena tsy laitra. Dia toy izao moa ny mpifankatrely efa tafiara ka tena pasteur Mata no miaraka amiko no mba milaza ny hitahitapony izy ny faniriany amin'ny asa any Toléara. Dia ny vovoka moa zany dia efa tsy lazana intsony araka ny tazanareo reo tena sady mahamay ny fasika, mahamay ny tanin'andro, dia tapenana fotsiny ny vava amin'ny folara fa raha zany dia tena sepotra. Dia eto indray manome fampairezana ny Josefa Kila zanaky pasteur Fulgence dia ao anatin'ny trano izay mbola eo an-dalam-panamboarana moa zareo amin'izao tontolo izao. Trano ivarotan-jareo izy ity sady trano hipetrahana eo-dalan'ny Mangily. Dia ity zaza ity mbola zaza 12 taona fa tena efa manana antso koa izy ity. Dia niteny taminy aho hoe tahaka zao taonanao zao mihitsy Jesosy Kristy no nanapa-kevitra ho ao an-trano indray na dia sahirana ary indray aman-dreny nitady azy Josefa sy Maria. Dia tonga eto ilaza aminao fa miantso anao koa Andriamanitra ry Josefa kely. Dia faly moa izy ary dia mba hoentsika mambavaka izy io fa zanaka mpanompon'Andriamanitra tena mangetaheta. Teto indray zany dia eto zany le toeranao Mangily dadasika be ity tany ity ary tany 12 hectara. Dia manao piquet moa zay io zany mametraka an'le trasy ametrahana an'le trano fiangonana sy ny espace ngeza be satria eo amin'ny tany 1 hectare eo zany no natokana anaovana centre d'évangélisation 24 heures sur 24 izy io. Dia misy cercle boribory eo ampovoany zany dia mametraka piquet io ary nandoahitra sy ny akohoka tamin'Andriamanitra izay mpanao ny trano satria raha Jehovah manao ny trano dia miasa foana mpanao azy. Dia araky ny sary mentompo zany tahaka ny nanomezan'ny sary tao amin'ny Mosesy ilay anaovana ny tabirana kely dia nanafatrafatra amin'ny Mosesy Andriamanitra hoe tandremo tsara. Eto izao toa toko fa 20 no atatsika zany afatra napetraka tamin'ny Mosesy zany ary rehefa nanafatra Andriamanitra raisiko kely ngamba le verseko zao toa tonga 20 fa 7:30 dia zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Eto zao toa tonga 20 fa 7:30 sy manaraka dia no tenin'Andriamanitra manao hoe volamena tsara ozy izy, talenta iray no hanaovana azy mba amin'ny ireo fanaka rehetra ireny andiny faefabolo ary tandremo mba ataonao araky ny endrika izay naseho taminao tao an-tendrombohitra izy. Io zany le endrika le sary zany asehon'Andriamanitra tao an-tendrombohitra araky ny voalazany hoe ao an-tendrombohitra zany dia hoe tao anatin'ny vavaka. Zay mahatonga anahy ny akohoka sy ny vavaka teo anatrehan'ny tompo zany le sary teo alohan'ity mametraka piquet ity dia zao tany masina ity ary dia ny akohoka teo an'Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany izay tsotatsika hoe Zanahary no nyankofana teo ary soloko tena atsika rehetrarehetra moa zany izay manaritra izao fanazavana ataon'ny fahitalavitra izao. Fa na dia aty amin'ny 12500 km tsika dia mahita ny zava-misy marina any an-toerana ka toizantsika hatramo ny sary mifanakaiky an'io ihany dia izao no fotoana zany nandalovana tany. Dia iny manodidina io zany le sary boribory eo amin'le toerana atao hoe Mangily. Manodidina an'io zany cercle anankiray ngeza be eo amin'ny ndeha ataontsika eo amin'ny
15 mètres de diamètre zany io à peu près zany eo 30 mètres de diamètre dia mandeha miodina 360 degré dia alefa portion par portion zany voalohany indrindra ny fiangonana dia eo amin'io le centre io zany natao ny altar dia mitohy hatrany ny sary ny kasy an'izay famaritana zay ka ny vato eraky ny fahitantsika toa ny vato dia efa misy vato akaikin'le tany teo asa somary fangaroaro le sary fa eo fandaminana azy ny technicien hitantsika milaminy ihany dia ohatrodrasay aloha zany ny dia tany Toléara ka asa raha misy fanontaniana misy te handray fitenena aloha tsika hatreo ametraka fanontaniana dia variana miandalana hatrany. Makasitraka pasteur ny amin'ny fanazavandreny menantsika fitenena no raha misy andray anjara. Ireo zany le vato, ireo vato ireo zany dia misy folo sarety no sa zato sarety izy zay raha sisa na mba fikolodianga mba nana mafy an'izay. Nisy olona zany tena nanolotra vato alohan'ny fanorana vato nisy nanolotra tany io le tany araka dresantsika io zany raha hectare no anaovana ny centre HP na hoe espace HP zany mangily io dia 24 heures sur 24 izy io zany no isokatra fa eo akaiky eo ny plaque solaire photovoltaïque mahatratra 1224 plaque zany no hamatsiana hialimentena ny toerana io rehefa tonga ny fampiasana azy. Dia akoatran'ny fanomezana lavadrano koa satria misy lavadrano zay avoakatsika amin'ny sary io ma rehefa ohatra ka hitan'ny technicien na izy dia eo ihany koa ny chorale na ny mpihira ireo groupe de louange zay tazantsika teo ihany koa eny antsefatsefany eny dia mbola manomakomana azy eo moa ny technicien fa raha misy andray fitenenana ngamba dia amentsika fitenenana mikasika le vato ndrindradrirana vavy Claudia. Eny saotra betsaka nanome fitenenana io vato io zany nisy olona malala-tanana izy io nanampy hoe hanome vato dia nandefa vola reo navidy vato dia any amin'ny 700 sarety io vato io amin'izao fa mbola misy zany amin'izao fotoana izao mbola misy olona betsabetsaka zany mbola andefa fanampiana amin'ny zavatra io satria ny mba hanaovana ny fondation n'ilay fiangonana zany dia maro ny mangetaheta amin'izao fotoana izao andefa fanampiana hividanana vato hananganana zany tempolin'Andriamanitra zany ao Amangily. Dia zay zany efa 700 sarety io vato io amintsika miteny zao fa mbola misy koa zany ho avy ato mbola misy ho avy zany mbola misy ho avy fanampiana zany amena. Akoatran'ny vato zany dia mbola misy koa ny fer 8, fer 10, fer 12 dia eo ihany koa ny gravion sy ny ciment zay tsy maintsy mbola ilaina koa zany satria tsy vato fotsiny izy fa tsy maintsy mila ciment main d'œuvre moa zany mbola manginy fotsiny ka anetanana antsika kristiana rehetra maneran-tany io zany fa io tsy hoe fiangonana Mangily na fiangonan'ny HP rery fa fiangonan'ny kristiana rehetra zany zay le hoe FJKMT kristiana rehetra maneran-tany ka dia anaovana antsoavo hazo lava moa fiteny any Atsimana hoe manao hazo lava rolahy dia fanetanana zany atao amin'izany satria ho avy ny tompo dia mila firaisan-tsaina fiaraha-miasa tsika rehetra mba hanangana tempoly araka ny sary zay efa nomeny tompo zany fa manao endrika boribory izy io forme prisme conique dia forme cône zany conique prisme zany hoe misy tendrony ery ambony tahaka ny montagne tahaka ny tendrombohitra anankiray ary manamarina ny sary zay apetraky ny tompo izy io amin'ny bokin'ny Daniel toko fa 3 Daniel toko fa 2 azafady Daniel toko fa 2 dimy fa tena amby 10 dia zao ny volazan'ny ten'Andriamanitra bokin'ny Daniel raha mana baiboly io dia afaka manamarina l'izy araka le sary zany rehefa toron'Andriamanitra eo Daniel toko fa 2 ary indrindra fa 10 dia zao volazan'ny ten'Andriamanitra hoe
ary amin'ny toko faharoa ambin'ny folo aloha izy andiny fatelo be fa izay hery dia amirapiratra tahaka ny famirapiratra ny lanitra ary io no alain'ny franc-maçon tahaka izay endro dia amirapiratra tahaka famirapiratra ny lanitra ary izay mamerina ny maro io le 360 degré zany le angle io 360 degré taloha le cercle ny tracé to dia 360 degré na hoe 360 doctrine dia ireo zany no hitambatra hiakatra makany amin'le tendrombohitra mamen'le prisme conique dia zao karazana Daniela toko faharoa andiny fadimy amby telopolo manao hoe dia niara-torotoro izy ny visy tanimanga ary ny varahana sy ny volafotsy ary ny volamena ka tonga toy ny akofa eo ampamonoana fahavaratra ary ny poindrivotra izy any atsimo misy an'le teo tsiokatsimo tena mahery be zany divo zany ka tsy nisy toerany tony ary lay vato namely ny sary dia tonga tendrombohitra lehibe nafeno ny tany rehetra ile tendrombohitra lehibe nafeno ny tany rehetra io zany a mamendrika an'ilay tendrombohitra boribory manodidina le 360 degré ny circonférence dia miakatra mamonjy ny tendro izy mamely le forme montagne dia izay le tenenina amintsika hoe lasa tendrombohitra lehibe mameno ny tany rehetra zany hoe tsika rehetra mihitsy zany miaraka mitodika mijery farimbona mampiseho an'ilay hoe mamerina ny maro ho ahafahamarinana dia tsy iza fa Jesosy Kristy izay ry atapon'ilay tendrombohitra dia io no nalain'ny franc-maçon tahaka le manamboatra an'ilay triangle zareo dia ry amin'ilay tendro ery nasiany hoe maso fa ny tena izy ny voninahitran'Andriamanitra aneo Exodus toko 4:20 manamarina zany andiny fa 12 izay nitenenina an'Andriamanitra tamin'izay miakara eto atendrombohitra eto amiko dia mitoera eto dia ary amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo izy milaza hoe ary ny fijery ny voninahitran'Andriamanitra dia tahaka ny afo mandevona zay le Exodus 24 zay zany hoe matry ny 24 heures zany dia hazava io toerana io araka nambaraka eo matry ny atoandro io zany 12 dia mazava ny masoandro ny hafanana hitantsika tao iarahantsika mijery eo moa ny hazavanana izy dia amin'ny alina kosa dia le plaque solaire izay jereo antsika amin'ny sary amin'izao fotoana izao hoe ireo zany misy 1224 plaque solaire ndao le jereo antsika ary ny sary eo amin'izany toerana zany le sary teo ny la Victor sady manazava moa zany pasteur Ambarso io dia sady mijery an'le tanyntsika fidadasika le tany zao raha azonao alefa le volume io zany le lavadrano io tsisy feo tsy maheno tsy maheno le feo tsy mandeha mialana tsiny moa ny amin'ny lafiny teknika fa somary sarosarotra le mandritra an'izy dia tanteraka ny asa araka ny resaka ny raha-falemanahary Davida teo hoe tsy ara telefônika mihitsy no tenika amin'izao fotoana zao fa tena raha baky teny eto pasteur Mario mahita fa tena vokatra le rano mirokatra le rano ato zahay ato fa maneraka fa misy zavatra maniry be dia be aho izay ho jerena avy eo dia fa misy zavatra maniry aho atavantsika moringa aho atavantsika tomatesy aho atavantsika voamanga aho atavantsika bele aho atavantsika taboara dia izay ny zavatra hitantsika ao amin'izay fotoana zao dia hahita Mario hahita maso hoe ireto ka ile zavatra fa ny zavatra atao tsy mora ny mamorona zavatra fa mandeha tsikelikely dia mametraka fisaorana indrindra zahay amin'ny fatatara zao rano zao aminay amin'ny alalana reo tsirairay zay nanome anay aty natanterahana zao rano zao mariny fa asa be ty ny fanovagna ty eto tena asa be nagnorahana ty fasiky ty satria fasiky ty fasy velo zany hoe fasy velo zao zany stable mouvant zany stable mouvant tena mihintsy raha système be nanovana azy tena mamono olona nefa anatao ny diafikasa amin'ny fo madio zany naovanareo azy tsy misy zavatra niroiroy zavatra nataona eto tsisy faty olona tsisy ratra fa
fa ny zavatra ny boka dia reny rano ny boka ao rano tena mamy no sady tsara ny boiboka amin'izao fotoana izao dia mankasitraka ny agape maneran-tany mankasitraka an'ireo ainanareo rahalasy na labavy anampita ranomasina sata tokoa amen amen zay zany no atao hoe kristianina mifankatia ka dia mahafankatia antsika rehetrarehetra moa zahay mambrany fitambanana agape maneran-tany ity ary dia io hoe kristianina mifankatia arak'izao hitanareo zao dia anapofona amintsika hoe azo atao tsara ny mifankatia ary tsisy afa-tsy kristianina rery ihany no afaka hitondra vahaolana ho an'ity firenena ity. Tsika tsy tokony hitehitra fotsiny amparao politika, tsy miady aminy tsika. Fa ry zareo ary moa fa miady hatrano akory atao. Fa ho antsika kristianina kosa dia tokony mba hifankatia tsika satria fitiavana napetraka Andriamanitra amintsika. Ary fitiavana tsy hamolotra, fitiavana tsy resahana fotsiny, fa fitiavana tena hoe azo-tsapa tanana zay no mahatonga anay zany solitenany agape rehetra maneran-tany tonga eto Mangily miaraka amin'ny toerana tena hoe tany efitra, miaraka amin'ny pasteur Vavombelo sy tompon'andraikitra mahita an'io foto-dratsasa atao io ka mbola maro be ny zavatra tokony atao, ny fambolena, ny fiompiana, ny trano araka ny hitantsika zao mbola mpandrafetana ny projet rehetra dia magataka antsika rehetra izay malala-tanana matsapa-tena tokony hanao an'izany didy vaovao sady lehibe izany hoe tiavina manao tahaka ny tenanao. Mba ao an'Andriamanitra rery voninahitra izay naneraka ny zanany tokana ka nametraka didy vaovao antsika hoe didy vaovao meko anareo dia mba hifankatiavana. Izay no ela fa dia toy ihany ny reportage lohany dia mankasitraka anareo rehetrarehetra fa tena tanteraka. Ya, arak'izay tazantsika izay moa zany io le tany midadasika be io 12 hectares io dia zay lanitsika eo zany anaovana ny asan'Andriamanitra moa fa ny prioritaire amintsika zany aloha zany dia ny hananganana an'ilay tempoly mba hipetrahan'ilay vision napetraka ny tompo araka ny nambarako teo amin'ilay sary dia eto fire zany tsika mijery ny eo amin'ny fanjakana satria atao anatin'ny 90 taona zany dia tsy nisy na fanjakana iray ary mba nijery ny toeran'io ka nanome rano fa vokatry ny kerenatry ny roa taona sy tapany tsisy orana mihitsy dia tongotsika zany araka ny baikin'Andriamanitra hoe mandehana ny atsimo fa mila tsika ny longotsika atsimo ao zany dia fifaliana be moa ny endareo nahitan'ilay lavadrano natao zany akoatra ny lavadrano zay fa misy popy anankiroa najorany Akazomanga ary anankiray ihany koa any Bezaha dia ity moa zany ny logo kristianina mifankatia izay heverina ho fampiraisana kristianina rehetra tsy hakanavaka mihitsy na iza mba iraisaintsika ao anatin'ny atao hoe fitiavana agape. Dia aleo ny gilet no amboarina na t-shirt azo atao tsara mihitsy zany mampiseho fa samy zanak'Andriamanitra tsika ka maninona moa raha mifankatia tokotra. Ary zay le teneniko teo tsy ady amin'ny fanjakana tsika fa samy manana fanjakana io, ny tsika fanjakana lanitra teokrasia fa ny zao tontolo zao fanjakana tany demokrasia dia samy manao ny azy. Tsika tsy mety hatra ny banque mondiale fa ny banque lanitra ny tsika ary ny compte ny olona manana compte any banque lanitra dia manome fa ny fotsika no kitian'Andriamanitra kasian'Andriamanitra zay le manome amin'ny fifaliana no sitrak'Andriamanitra ka zay fotsika zany no anaovana asan'Andriamanitra dia reo ny any ny ampiasana ny volantsika anaovana mission an'Tiviaraka dia araka tazantsika izao dia mafana dia mafana ny andro ary fahitantsika izao dia tena tsy maintsy nandeha moa ny tenanay solitenantsika dia isaorana be lehibe antsika zay nanoana nanome vola nanaovana ny lavadrano, reo pompy, ny déplacement, ny sakafo dia zao fifaliana be mihitsy zany hoe mahita rano zany incroyable mais vrai any amin'ny tsy haiko 15 mètres de profondeur io zany vao mahita rano ary dia tena rano velona mihitsy. Io sable io tena sable mouvant tena hoe mihetsika mihitsy zany le fasika raha vao misy mangady eo dia mirotsaka makany le fasika dia tsy maintsy mila teknisiana may zany mametraka an'ilay mosaika amin'ilay vato miaraka amin'ny fotoana izay anaovana an'lesy.
misy feo moa izy eo raha ohatra ka afaka alefa le feo zao zany mametraka le rarivato tototatako zao ny fanaovana azy rehefa vita le fototra fa tsisy angady moa teo ampelantananay fa de hazo vato ny teo eny ary enotsika ny fanazavana paster rola izy teo zany nieny tsara ny fanazavana tapaka le sary fa tsara be ny raha toizana raha victoire zafady raha misy fanontaniana osa dia misy ametraka fanontaniana en même temps na ndray fitenenana ia ohatra zao anaovako zao moa zany le kristiana mifankatia zay aty liban moa zany dia efa manana ny t-shirt kristiana mifankatia afaka sokafana kely marina ohatra ny takona le izy ia kristiana mifankatia JTM zao zany le izy tena raha afaka manatona kely ny caméra anao fa tena raha ohatra ka afaka manamboatra zao zao zay JTM dia anasana antsika rehetra zany mba samy anamboatra daholontsika dia io afaka mboalo naizanaiza misy anao fa le logo fotsy zany tsara apetraka hoe kristiana mifankatia ery manampy papera reny fivarotana le vato reny zany zao lavitra be an'le toeraniva zao ny tondrana andreny vato reny azafady raha ite hividy fitaovana zany zao mahakasika andreo io fananganana io dia lavitra be amin'ny toeraniva misy ny tsena hividanana an'izay sa akaiky eo ihany anambavy klodianga moa ny afaka manazavazava zay fa raha zara andeha tany zany tsy akaiky mihitsy le izy fa lavidavitra zay mahatonga anazy io to amina misarety dia anambavy klodia afaka afaka manazava zaka io vato io zany dia anana ambony vohitrany izy io somary lavidavitra any amin'ny eo amin'ny 30 kilometra eo zany no toerana misy fa misy olona zany any ny asan'ireo olona reo dia mpanapatapaka vato dia any zany ny komandinan'le vato dia ray alina no feno sarety ray zany ray alina zay fotsiny dia reo no milivrean'le le vato any amin'ny toerana io zany ray alina zany ny sarety raika anaovandreo anazy dia any amin'ny toerana any amin'ny vohitra izy io vohitra angezabe fa any no misy le vato dia any zany reo mitaritra an'le vato aty Mangily fa ray alina am'izany no fitaterana anazy sy ny vidin'le vato miaraka amin'izay 50 000 zany fois 100 satria zato sarety zany zao no ny komandina aloha zany anaovana le makasiraka araka ny tenin'Andriamanitra tokoa moa le araka ny teny pasterateur raha tsy Jehova manao trano dia ho sasafoana ny mpanao azy dia tena hoe ankinitsika amin'ny Jehova ny fanamboarana rehetra satria izy ny nametraka ny fahitana izy koa ny anatanteraka an'izay satria azo izy ny volafotsy any volafotsy ny volamena ary azo koa ny tany rehetra zay rehetra eo aminy zao rehetra zay rehetra eo aminy dia efa an'Andriamanitra daholo izy amatsy amin'ny rehetrarehetra izy ikasika ny foniny tsirairay avy na ny fijerina na antsika ao anatin'izao fandarana izao dia alohan'ny fanahy masina hiasa ary izay manome am-pifaliana ho ny ten'Andriamanitra no ankasitrahan'Andriamanitra dia meko antsika hatrany ny fitenenana raha misy fanontaniana mandrapahatonga ny sary manaraka indray dia omena antsika ny fitenenana sao dia afaka miditra raha lahy etsy dia metraka fanontaniana kely na andrazava kely misy fanontaniana atao hoe fanontaniana manana hoe fanamariana kely ny tiako resahana angamba mijery an'le sary sy mieno ny atao hoe fanazavana teo zany dia ohatra ny lasa saina mieritreritra hoe misy atao hoe le fiainana any taninasana zany tena misy ihany koa ny atao hoe tena hita be zany le amin'ny teny vazanga fa izy dia exploitation de l'homme par l'homme tena hita mihitsy zavatra zay eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy zany ary tena hoe mampalahelo satria rehefa amin'ireny any ambanivohitra na alavitra tahaka an'ireny dia vonona mihitsy ny olona mba hahazahoana vola kely dia vola kely izay mandalo kely fotsiny tsy dia vary veto filaza azy zany tena hoe nefa tena ny asa ataony amin'izany dia tena tsy arakaraka izay vola azony
ohatra hoe miresaka fotsy zao am'zany atao hoe vato ray sarety zany tsy haiko aloha le sarety na ohatry ny olana abeany fa na dia vato anankiray fotsiny aza no entinao any 30 kilometatra zany angamba ray alina tena hita mihitsy hoe tsy mifandanja de tena hoe tena mitrongo mihitsy zany le olona voaomana tateraka amin'io mitrongo voaomana mihitsy zany zay satria zara misy lalam-barotra anankiray dia zay no mampalahelo zay zavatra zay misy moa zany de hoe lalam-barotra ratsy ndraiky anefa dia tsy hita fa de takan'ny antsakomanitra voalaza teo moa zany dia fivarotantena indray misy mivaritena ny vavy mivaritena ny lehilahy mivaritena ny ankizy tena hoe azahoana vola zavatra mampalahelo de matony misy mivaritena de misy mipaka azy tamin'ny andron'ny Jesosy izy moa nisy an'ireny hoe tratra mivaritena le raha matoa de nentina teo dia ohatrany nanitra-panontaniana ny Jesosy hoe zay tsy nanota taminareo na fitoava-bata azy voalohany te hiteny izy zany hoe ary izy anakaiza le lehilahy nakan'io nakan'ireo mba jagajaga taminy de eto zany le ohatry mipetraka fanontaniana misy koa zany le mpijangajanga maka an'ireto mpivaritena ireto vahiny ve izy ireo sa tompotany ihany koa mety misy tompotany amindreo mety misy vahiny ndreo ary olona manam-bola amindreo de mety manam-pahefana ihany koa zany mivaritena kizany aizany lalàna ohatrany hoe tena tsy tonga fanjakana mihitsy zany le izy na tsy fantatra koa na mety hosolotena amin'ny fanjakana ihany koa mandray anjara am'zany zavatra mamofady ny tena hoe zava-doza zany eto koa tsika miresaka mikasika ny hoe fanambakana ho an'ny mpitrongo voaomana ahoana ny fanaraha-maso ny fanjakana ao anatin'izany le izy koa nefa zaran'ny olona aza misy hoe lalam-barotra kely zany amin'ireny vato reny de raha hitaky zavatra karama be de hoe sao de aleo mihina kely toy zay mandro fotsy misy zavatra mamperitreritra be da be ao anatin'izany tena ao anatin'ny aizina le tanindazantsika zany satria tena asany atao hoe fanandevozana no misy any tsy karama tsony zany fa asa fanandevozana kanefa aiza ny tokony fipetraka zay eo amin'ny fiainana any toerana zany marina tena marina de hoe mila n'Andriamanitra miverina amin'Andriamanitra tokoa zato isanjato aloha kristianina rehetra satria manjary raha tsy miverina zato isanjato ianao na nivavaka sandratrao aza de tsy lasa lavitra satria tsy tanteraka eo amin'ny tompo ianao tsy tena an'ny tompo tanteraka ianao fa mizara dia zay ngambany hoe tena andraikitra voalohany tokony apetraka amin'ny kristianina rehetrarehetra de ngamba mbola betsaka ny tokony ilaza io fa lasa bahanaky loatra ny fitenenana fa ny fanontaniana de hoe aiza ireo mampirisika amin'ireny asa ratsy hoe aiza ny fanjakana tokony mampitombo na manampy azo ataony manampy azo atao manampy na volabe ny za tsy teny hoe volabe amin'ny mpakafofa ny volabe ny misy vola ny fanjakana anaiza ny fanjakana rehetra misy vola fa tsy eo amin'ny fanjakana rehetra tsisy vola izy de tsisy fanjakana izy tsy eo amin'ny fanjakana tsy mare tokony fa toy izy miakatra hoe misy vola atao misy atao hoe subvention ny azo atao hoe rehefa misy miasa sahala hoe misy manokatra lalam-barotra de azo atao ny hoe manampy ny fanjakana ka raha tokony ray alina no ataoko hoe vidin'ny sarety anankiray rehefa aseho amin'ny fanjakana hoe ty misy lalam-barotra misokatra mba ahafahan'ny hafa miasa azo ataon'ny fanjakana tsotra fotsiny azo ataon'ny fanjakana manao anazy na de 3 alina aza de ny fanjakana mandony 2 alina ndray alina ho an'ny mpanjifa ohatran'izay zany misy zavatra be da be ny azo atao fa maninona ny antony satria ao anaty aizintsika mieritreritra zany hoe aizina tokoa ve ka tsy hita amin'ny fanjakana zany fiainan'ny ny madinika mpitrongo voaomana zany satria maizina de tsy tazany zay ny tsy fantatro ia makasitraka ny fandraisana fitenenana raha hery resaka fanjakana moa ianao to de aiza fanjakana mo zany de masavo azy samy manao zay fantany fanjakana araka le ambaratra hoe 90 taona nisy zany hoe fahaleovan-teny zany fa raha tsy mahafantatra fa sarisary fotsiny zany
ary miamitatra mahantra ny firenena zay indrindra no nataon'Andriamanitra hoe rehefa mivavaka ianareo dia ataovy hoe tonga ny fanjakanao. Ka io fanjakanao tonga io tsy demokratika io fa fanjakana teokratika. Any hoe fampanjakana ny fahamarinana, ny rariny sy ny hintsiny. Ka na dia izany ary dradradradrain'ny olona nefa tsy atao dia tonga kosa ny fotoana hijoroantsika amin'izay zay vonin-kanao ary ianao amin'ny fo maimaim-poana satria efa nahazo maimaim-poantsika dia andao hitondra n'ilay fanjakana eo amin'ny tanindrazantsika araka ny milaza hoe ianareo ny fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany zay tsy iza fa ilay fahamarinana. Zay le hoe zay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia tahaka ny kintana mandrakizay dorika latsika tsy manohitra ny fanjakana zay efa misy akorintsika fa au contraire hanampy atonga saina azy ireo hoe raha misy ny zavatra maika dia maika dia ny any anaty volanin'ny olona aloha zay tena mahantra sy tena sahirana dia sahirana aiza dia aiza moa filazantsika azy. Ka raha eritreto hoe raha vato raisareto zany raha ny tena izy tokony any amin'ny 500 000 ny valeurany, eritreto hoe any amin'ny 30 kilometatra no akanan'io vato, ny omby noana, ny mpamaky vato noana, ny mpitaona azy, ny mpandrafitra azy mbola tsy andaniny. Kanefa noho ny tsy fisina au lieu de mivaro tena dia aleo mihinana dia kely ary. Tahaka izany io na resaka fambolena sy ny fiompiana dia isaoran'Andriamanitra satria vokatr'io fiaraha-miasa ataontsika kristianina io zany dia misy lavadrano, misy ny pompy hiteraka rano ho an'ny mpiaramonina zany ireo olona kere misotro rano potaka, rano maloto. Fa ankehitriny dia efa mba misotro rano madio zareo ary afaka mamboly sy miompy amin'izay amin'ny fahamarinana sy fahitsiana. Ka raha tena mijoro ny kristianina araka ny efa voalaza hamerina ny maro amin'ny fahamarinana zany eo amin'ny Jesosy Kristy zany dia mino fa hisontrotra amin'izay le tendrombohitra ary hotazana mamery ny tany rehetra araka ny Daniela 2:7 teo. Dia tsika kristianina rehetra mba iraisaina hifankatia amin'izay satria io lakle fifankatiavana kristianina ary matotsika amen'Andriamanitra le logo reny manera-tany raha meno tsara ny fijevatra-manitra tsika araka ny Deutéronomie 9:20 dia ho azo aminao zao fitahiana rehetra zao manomboka ny 1 ka hatramin'ny 4 zay anentanako atsika ho vakintsika io Deutéronomie 28 io dia hitantsika fa hisaratra amin'izay le firenentsika ary tanteraka le hoe dia ho tany sambatra tokoa ilay Madagasikara anay. Amen. Eny ary. Amen. Sorana tompo mankasitraka indrindra amin'ny fandraisana fitaraina pasteur sorana ery araka Claudia mamaraparana moa tsika mamaraparantsika ka raha misy te handray anjara amintsika tsirairay azy mbola tsy nandray anjara dia omenantsika fitenenana. Raha tsy misy moa dia sao dia manana fitenenana hitenenako fohifohy an'le fanontaniany Ranaday hery manampy teo hoe aiza ny fanjakana. Izy io tsy voazao izy io no ny orina io tsakomanitra io fa efa zanga mbola tsy teraka dia efa nisy ho toerana io efa amin'ny tany amin'ny 100 taona lasa tany zany efa teo io toerana io efa ela be fa tsisy mijery io toerana io ary tena ny zava-misy zany amin'ny toerana io tsisy miraharaha mihitsy ary tena liberté totale zany ao ary ny fanjakana mihitsy zany tena tsy asiana resaka ny zavatra hoe mba hoe ndao ampiana reto olona reto reo lehilahy mijanga reto lehilahy mivarotena sy vehivavy mivarotena reto ndao mba ampiana manahaka le zaza tsy ampitaona zao hoe tokony mba hijoro ny fanjakana hoe hanampy anao zaza tsy ampitaona reo alefa nampianarana tsisy zany efa mantaona io zavatra io fa tena tsisy mpiraharaha tsisy tena tsisy piraharaha zany fa tena avelandreo liberté totale mihitsy ny ao na misy zazakely na misy inao dia tsy misy polisy hoe mba manjara hoe tsy azo atao ane ty harovana ane ny zony reto ankizy reto fa tsisy fa noho ny fisiany zao agape zao zany isaorako an'Andriamanitra lehibe fa tena amin'izao zany
ireo pasterany Agapé, pastera Davida sy pastera Fizansy sy pastera Zibaka zany am'izao fotoana zao manafika ny toerana io am'izao. Mitory ten'Andriamanitra amin'ny toerana io fa tena tamin'ny lahady lasa teo efa efapolo vehivavy mijangajanga nanolo tena ho an'i Jesosy. Zany de fa zava-dehibe zany. Ary lehilahy eo amin'ny lehilahy 20 mijangajanga amin'ny toerana io koa de efa miaraka amintsika Agapé am'izao fotoana zao ary nangataka reo mba hanao vidanana Tohiny, hanao labola zany mba ho fialam-bolindreo de Rahavavy Mimina moa nandefa colis tamin'izao fotoana zao isorako ny Rahavavy Mimina nandefa colis izy Tohiny hoentina milalao baolina de nividy baolina koa izy hilalaovandreo tanora izy ireo mbola tanora eritreerina izy ireo fa nohony tsy fisina zany nohony fijaliana zany de lasa voatery mijangajanga mivarotena izy ireo. De tena isorana n'Andriamanitra fa tamin'ny lahady lasa teo efapolo be zao ny vehivavy voavonja, efa 20 lehilahy be zao voavonja amin'io toerana Tsakomanitra io. Tena voninahitra ao n'Andriamanitra rirany fa tena hitanao zany tena miasa Andriamanitra ary sorako any pastera Mario zany fa tena Andriamanitra zany tena fa miasa am'izao fotoana zao fa efa betsaka ny manolo tena, efa betsaka ny ankizy ampianarina ary sanandro pastera Davida sy pastera Jesosy satria mifanampy izy telo mianadahy ireo am'izao fotoana zao tena isanandro mamanga io toerana io manolo lalana andreo mivavaka ho andreo fa tena babo ny fiasan'Andriamanitra reo olona reo am'izao fotoana zao. Tena voninahitra n'Andriamanitra, tena misaotra n'Andriamanitra zao fa tena betsaka ny voavondra am'izao fotoana antsika miteny zao ary misy vidéo any fa mbola alefako amin'ny pastera zany fa any amin'ny pastera Davida izy satria simba ny telefonan'ny pastera Davida fa betsaka le vidéo manamarina fa tena miteny reo Tsakomanitra reo vehivavy mijangajanga sy lehilahy mijangajanga reo hoe vonina zahay hanolo tena izy ho an'i Jesosy vonina zahay hanaraka an'i Jesosy vonina zahay hiala amin'ny toetra ratsinay io hiova zahay hanaraka an'i Jesosy. Maro ny mbola mitazona ny zavatra ataony fa maro koa zany ny manolo tena am'izao fotoana zao noho ny herin'Andriamanitra noho ny fanampiny reto pastera Agapé maneran-tany zay miaradia amintsika reto zany de fa tena isoran'Andriamanitra zany fa raha manantena ny fanjakana na ny iza de tsisy zany tompo fa noho ny fisian'izao Agapé mijoro zao maro ny voavonja amin'ny Tsakomanitra eo am'izao tena ideraiko Jesosy tena misaotra n'Andriamanitra fa tena zava-dehibe zany zavatra misy ao Toléara am'izao fotoana zao tena voninahitra ho azy irery ihany. Amen. Ya, makasitrana vavy Claudia motsika izay avy dia Fer France ary isorantsika rehetra-piaino radio ihany koa izay malala tanana satria tsy herinay natanjaka eo ny ten'Andriamanitra fa fanahiko hoy Jehovah ihany koa zany de matoky ny fanan'Andriamanitra izay miaraka amintsika le fanany fahamarinana no amentsika saina fa ny fahamarinana no manandratra firenena ka tsy mpanao politika akory zay le hoe vive la théocratie, abat la démocratie. Dia moa zany ny slogan meny tompo révélation tamin'ny atoandro hoe vive la théocratie, abat la démocratie. Tsy maintsy mijoro tsika ary izay kely ananantsika no hoentsika mijoro fa za tena miteny anareo fa io ohabolana malagasy io matotonga hoe eritrerika mahatonga drano mitabe tsy lanin'ny mando akanga maro tsy vakinam-boa izay mitambatra vato de efa nomboka metraka vato tsika zany hoe vato fehizoro io le vato lavo ny mpanao trano ka mpanao trano de tsy iza fa ireo le maçon franc-maçon mody manao asa soa zareo Rotary Club, Lions Club, Croix Rouge et tout fa ny tena mahandra sy tena sahirana de ny tompontsika misy no milaza hoe zay ataonareo amin'ireny madinika indrindra ireny satria mpianako izy de ataonareo amiko ka de samy manao zay baikony patron antsika fa ny patron andrareo de ny hanapotika angalatra sy amono ary andringana fa itsika kosa ny patron antsika de milaza hoe zaho avy nanana ny fiainana ary fiainana be dia be ka de latsika manaraka ny baikony tompo hoe
zaho ny lalana, zaho ny fahamarinana ary fiainana. Dia andehantsika tondra zany fiainana zany a, tondra fiainana zany tondra fahavelomana, tondra rano, tondra sakafo, tondra asa, amorona asa tsika, amorona ze fomba rehetratsika mba hanavotana an'ireo sahirana dia sahiranareo manomboka ny farany atsimo, Toléara, Tsakomanitra, ataontsika tena iseho ny voninahitryandriamanitra mito satria tsy azo ny fanjakana hidirana intsony ao, fa raha ny fanjakan'andriamanitra kosa dia afaka miditra malalaka fa Jesosy efa mialoha lalana antsika rolahy. Azo lava tia manentana antsika kristianina jiaby mihitsy antontsika hitondra ny anjara birikintsika fa mitsangana eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ho azy rery ny voninahitra, vive la théocratie, abat la démocratie. Ndeha izary. Amen. Amen. Alleluia. Makasitraka antsika tsirairay avy misaotra be da be paster eny amin'izay avatra zay ho an'ny tsirairay avy a. Dia izay moa ny fandarantsika androandray a, mbola mitohy izao fandara zao manaraka. Mino fa mbola itoy izao fandara zao, mbola be da be moa zany ny fandarana mahakasika ny dian'ny mpanompon'Andriamanitra tany Madagasikara. Manasanao anaraka hatrany a isaky ny asabotsy toy izao. Fa ny androany aloha dia izay indray dia faly izay tafahoana taminao tao anatin'ity fandaran'androany ity a, tamin'ny fanaranao ny fandaran'androany a, mino fa nafinaritra anao ihany koa ny fandarana ary manentana anao hatrany anasa ny hafa ihany koa amin'ny fotoana toy izao mba hijery a, satria mahakasika ny firenentsika ny zavatra izay ao aseho hoe tsy resadresahany eto. Mankasitraka ihany koa andrava Claudia anaiko vahiny tao anatin'izao fandaran'izao. Misaotra ny ranatahiry manampy razaka manarina, misaotra ny paster Mario Razafy Manjato izay tena tany an-toerana, ary indrindra koa misaotra ny teknisiana ary ho an'ny tsirairay avy moa izay mbola tsy afaka nandray anjara fa nanatrika teto koa dia isaorana, ary indrindra ianao mijery a dia tsy tafaka manaraka an'izao fandara izao dia tena isaorana manokana satria raha tsy eo ianao dia tsy totoy izao fandara izao ihany koa satria mila anao mijery zay a. Ary koa raha misy fantaniana tianao apetraka, raha misy zatra tianao ihany koa ataon'izao fandara izao dia menainao, hitanao eo amin'ny écran eo moa zany ny laharan-tarobia izay ahafahanao miresaka aminay a, dia alefaso izay zavatra tianao ampitaina, fantaniana, zavatra manitikika sy ny sisa rehetra, avon'izay andrainao mpitiavana be. Izay ary ny fandarantsika androany dia manasa anao indray amin'ny herin'ny an'ito izao a, mankasitraka indrindra na niaraka hatramin'ny farany a, tahiny Jesosy indray a, dia mena ny ranatahiry manampy razaka manarina moa ny fitenenana hivavaka izy a amaranana izao fandara izao dia tahiny Jesosy daholo. Misaotra antsika rehetrarehetra dia eo famaranana moa zany a dia fampitinana dia hitanao ny aizina miseho any tanindrazana manasanao mba hitondra ny fahazavana izay afaka anosika zany aizina zany a, dia i Jesosy Kristy izay velona ao anatinao a no ndeha hoentinao a amin'ny atao hoe amin'ny fomba maro hitarian'ny fanamasina anao, dia manantena fa ny zavatra zay vitandroany dia ny tompony ampitombo zany vitandroany zany mba tena akasika mihitsy tany amin'izany hoe tena aizina ao anatin'ny malagasy any atoerana izany. Manasantsika zany hanomboka ny lohantsika hivavaka ihany koa fa ilay tompony vokatra no afaka mitondra ny vokatra amin'izay faniritsika tsirairay avy mikasika ny toe-javatra misy any an-tanindrazana izao. Misaotra anao zay tompo no ny fitiavanao, misaotra ray eo no ny amin'ny Jesosy Kristy, misaotra fanamasinao no ny fiasanao amin'ny fiangonana tsirairay avy satria hitanay amin'izao fotoana izao fa tena ny fiangonanao no afaka mihetsika, ny fiangonanao no afaka miasa satria anao no mitondra izany fiangonana izany satria vatana eto amin'ity tany ity ny fiangonanao afaka mbola mandray anjara fampandrosoana ambandray ny fanjakanao izay ny aizina miseho any an-tanindrazana zao Jesosy dia ianao ihany no afaka manazava izany. Ianao nefa miteny hoe ianareo ny fahazavany zao tontolo zao dia izany zao tontolo zao zany ao amin'ny mpahitan-drazana aminay no tianay mihitsy Jesosy ampiasainao anay mba ho tonga fitaovana momba eo ampelantananao zay tompo, dia izany nangatanay mihitsy tena hoe hiala mihitsy ny aizina mihitsy izay misy ao Jesosy amin'ny lafy maro rehetrarehetra mihitsy zany, ao ny fahatrana, ao ny fijangajangana, ao ny fivarotantena, ao ny fitiavatena, ao ny atao hoe maro isan-karazany tsy voatanisy eto fa fantatrao tompo nefa mampalahelo anay zany zavatra zany ka tianay
tianay mihitsy jesosy tena hoe iseho ny voninahitra ao araka ny resaka teo hoe ho tonga ny fanjakanao tena mitady an'izany mihitsy zay tompo satria fantatray fa tsy mahefana inino zay raha tsy anao no miasa ankehitriny tompo dia mino zay sy manateny zay fa ny fiasanao aminay tsirairay avy no tonga atateraka ilay teninao manao hoe anao zavatra lehibe mihoatra lavitra mihitsy ary anareo matsy ny fiangonanao ankehitriny dia fantatray tompo fa ianao ny lalana fahamarinana ary fiainana no anokatra mihitsy ny lalana anorotra lalana amin'izany atao hoe tena tany hay mihitsy ary rahabaky teny mihitsy hoe tany hay amin'iny atsimo iny tsy amin'iny atsimo iny ihany fa ny tena manerana Madagasikara ny tena misy mihitsy jesosy ny tena atao hoe aisiny fantatrao zany izay no nangataka aminao hoe andeha hizaha dia amin'izany fa atao hoe andeha hizaha izany tahaka ny teneninao fahagola tamin'ny seho tany amin'ny Lazarosy dia nampitsangana maty ianao ijereo jesosy fa maty ara-panahy ireo avanay any Madagasikara dia manateny zay amin'izany atao hoe andeha hizaha zany tompo mba eo ianao no miteny hoe ry Lazarosy mivoaha dia eo koa ianao no hiteny hoe ry malagasy ao anatin'ny fotaky ny fahotana mitsangana mivelomo ary ianareo zay ao anatin'ny aizinao ko amin'ny fahazavana mahagaga zany no angatanay tompo ho an'izay maty dia hitsangana zany no angatanay tompo ianao meno vavaka ianao mamaly vavaka ianao ihany koa no tonga mitondra fiainana ho anay tompo dia raha laza natolotra ianao misaotra no ireto rahalahy sy anabavy ireto jesosy ianao nitany tsirairay avy amin'ireo rahalahy sy anabavy ireo hijeriny zay tena madinika mihitsy eo amin'ny lafiny ny tena hoe fahasairana ny tsirairay avy ianao na ara-panahy na ara-batana anasitrana amin'ny marary ary na ara-panahy dia melombelona ny fanahinay anavao indray ny tsirairay avy eo amin'ny fanolongatena zay nataonay misaotra tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny saoranay zany. Halleluja. Amen.